efa very le soatoavana Malagasy. Tsy vitany hoe lalàna fototra efa hitsakitsahana ny fototrin'izao 4e république zao fa ny soatoavana Malagasy satria fatatsika fa hatramin'izay dia fomba fiteny foana le hoe tranonao tsy misy avaratra zay tsy mahaleky alofa. Ny unitétsika Malagasy mihitsy zany no fieritreretanay azy tondindroza amin'izao fotoana izao satria efa tsy misy hoe gasy mbola tsisy teto amin'ny firenena indray zany teto amin'ny tantaran'i Madagasikara hoe gasy raha gasy reny ianao tempo fo gasy manana lio gasy ka tsy afaka hanampy gasy mitovy mbola tsisy indray zany tamin'ny tantaran'ny firenena Malagasy fa amin'izao 4e république zao tsika amin'izao fitondran'ny HVM zao tsika vao mahita ny raisiny anatin'ny alliance aloha zany dia voalohany indrindra midénoncer zahay an'ilay zavatra tsy mety dénoncer vanay lay ridicule ataon'ny fitondram-panjakana tsy misy zany hoe OMC manome autorisation ny lehibe ny faritra de OMC aty amin'ny district indray mamoana anazy misy hiérarchie hoe fatatsika zany fa tsy misy an'izany zavatra zany mihitsy amin'ny fanaovana taratasy-panjakana ohatran'ireny misy autorisation ohatran'ireny. Tsotra ny fahitana an'ireny dia hoe namaly moa ny président igny aloha ny nanomboako anazy namaly ny président hoe manana souveraineté tsika tsy tokony jabahana tsy tokony azatsika fa ny 70% ny budget tsika ne ka miankina amin'ny aide budgétaire rariny ireo olona ireo raha manana droit de regard ao amin'ny trésor satria ao le mitatana an'le vola mitotona an'le vola aidiny zareo fa ngatsika manampy volan'ny France na ariary raha manampy volan'ny France Malagasy na ataontsika hoe 5 francs dia iteny koa ny ambassadeur atsika any France hoe ijery trésor public anareo zahay fa misy zavatra tsy manjary angamba ny ataonareo io orthodoxie financière ahoana ny bonne gouvernance ahoana zany zavatra zany no mahatonga ny ambassadeur frantsay nametraka an'ireny zavatra reny ary ny ambassadeur frantsay tsy araky ny tenenin'ny président anazy hoe amevaniny fotsiny le izy ka mahatonga teny an'iny ny ambassadeur frantsay ligne directrice ny firenena frantsay iny azadiny mihitsy zay zavatra zay ny frantsay mihitsy zany no efa fatatsika fa ny frantsay no isan'ny matanjaka indrindra aminaty ny Union européenne ny aide tonga eto amintsika loatra amin'izao na ny teny ny bilatéral rehetrarehetra hoe ny amérikana sy ny hafa zany hoe hanampy dia ny Union européenne aloha zany no be indrindra eto tonga amin'izao fotoana itenenantsika zao ka ny Union européenne zay frantsay no mavesatra indrindra ao anatinao no ohatrany hoe efa manao ny reny fanakianana reny mandiniatena atsika Malagasy mandiniatena ny mpitondra fanjakana fa efa manahirana ty raha ty ny conséquence niny dia tsotra fotsiny hoe hihemitra ireo olona ireo amin'izay vola mety homeny antsika Malagasy rehefa avy eo zay ny olana amin'io zavatra io ange ray volana roa volana mety ho vitan'ny fitondram-panjakana et encore raha vitan'izany izy satria azadiny fa amin'izao février janvier mars zao mbola tsy miditra ny hetra amin'izao any amin'ny volana avril any vao manomboka miditra ny hetra ho sahiranareo raha miady amin'ny frantsay amin'izao fotoana itenenantsika zao zay ny olana be izy miady amin'ny frantsay matandraka tsy maninona fa isy conséquence ny amin'le fiainan'ny bahoaka aty satria tsy ho voalony ka raha mampiasa tsy ho voalony fonctionnaire tsy ho voalony be antitra amin'ny passion zay ny olana eto amin'ny tany tsy mifety fa ny tena resa be taty zany dia le resaka gestion nangataka zany ny député rehetrarehetra hisy transparence amin'ny zavatra atao ny bureau permanent satria mahita ny bureau mahita ny député fa tokony hanana redevabilité aminay ny bureau permanent ohatran'ny zahay koa manana redevabilité amin'ny vahoaka ny vidy anay zay principe de redevabilité zay zany napetraka tato mba hisian'ny gestion transparente manomboka eto zany ny teny aloha hoe tsy mazava na mazava be loatra ny resaka heno tsy fatatsika zany na amin'ny haino manjery na amin'ny na ny dépense etsy ny dépense aroa dépense tany andapa dépense be d'avion affrété na sensisa fa zahay zany mila manamarina zay zavatra zay administration no atao eto fitantanana institution tsy tokony miaina amin'izany onohono zany tsika vahoaka tsy zahay député atao anatin'ny institution fa lasa tompotrano miolona zany zahay amin'izay fotoana zay tsy mahalala ny anatin'ny volany ato zay no antony nisian'le
ho ikilo androany